namana solondrala tsy mba nananana. Efa mijadona ny filohan'ny Repoblika ny filoha Andry Nirina Rajoelina izay tonga miaraba ny filohan'ny CST, ny PDS, ny miaramila, ny filoha fédération miarabanao Andriamatoa filohan'ny tetezamita mivantana amin'ny télévision malagasy izy ty tompoko ametraka fanontaniana kely eny tompoko fihetseponao amin'izao fahatongavan'ny andro lehibe ho an'ny tontolon'ny fanatanjahantena eto Madagasikara zao Andriamatoa filoha. Ny voalohanteny ngambany dia hoe hita mihitsy ny firaisan-kiny sy ny firaisapo misy ao amin'ny malagasy indrindra fa ao anatin'ny tontolon'ny fanatanjahantena na ny baolina lavalava na ny rugby no azo lazaina. Ka dia hiaraka fotoan-dehibe tsy azo kosehana ao amin'ny tantara ny fotoana androany hiaraka hitokana amin'izao kianjo izao tsika izay nampanantena antsika eo fitana ao anatin'ny efa-bolana vita somatsara zany ho voninahitra ary indrindra ho reharehan'ny Madagasikara ny fédération ary ny mpanao baolina lavalava rehetrarehetra manerana ny nosy. Saotra betsaka Andriamatoa filoha avelako ianao hiasa aloha dia ino moa zany Miarabantsika rehetrarehetra dia voasokatra somatsara ny takela-bato anokanantsika an'izao kianja manara-penitra zao ka ny soratra eto amin'ity takela-bato ity dia hoe ce temple de rugby Kianja Maki a été inauguré ce samedi 15 décembre 2012 par son excellence monsieur Andry Nirina Rajoelina, président de la transition, en présence de monsieur Marcel Rakotomalala, président de la fédération malgache de rugby. Voninahitra ho antsika rehetrarehetra zany fa dia tiaka mafy be ho antsika rehetrarehetra tompoko lahy sy tompoko vavy. Dia vita zany ny fanokanana ataon'ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina niaraka tamin'ny filohan'ny fédération ity takela-by patserovana ity ary dia mizotra moa izany amin'izao fotoana izao mizotra moramora miaraba ireo hoavin'ny rugby malagasy izany dia ny 15 Maki de Madagasikara ary rehefa avy eo izy raha ny fandaharam-potoana mazava be zany dia mbola andeha hitokana ireny foto-drafitrasa akoatrany ity plaque commémorative ity dia mbola hitokana ny salle de musculation mbola hitokana ihany koa ny toerana fidiovana na ny douche izany rehetrarehetra zany dia hoarahantsika moramora mivantana amin'ny télévision malagasy na ny junior na ny senior amin'ny Maki de Madagasikara dia miaradia amin'ny filohan'ny tetezamita isorana betsaka ihany koa moa zany fa dia mahita mivantana izahay eo ampitantarana ny zava-misy ihany koa ety satria feno écran géant eto amin'ny kianja manara-penitra ivelan'ny kianja manara-penitra manao ny asany ny mpanao gazety misavoritaka ao anatin'izany lanonam-pifaliana izany izy do samy tsy te hisy raha te sary lato dia samy mifandrombaka mba maka an'le sary. Ny filoha miala Rajoelina ihany koa dia tonga miaraka aminy ety ary mandeha fiara manokana izany rehetra zany no tenenina ny filoha ihany koa dia manao azakazaka madinidinika midika zany fa dia mpitrotrana ihany koa na namana mpitrotrana ohatrany tena mpitrotrana dia io zany fety mpitrotrana tiry izy doro ary ny filoha zay nanao fivatoma ambony ambany zany hoe ampiany mivantana moa nareo dia zao zava-misy miainga amin'ny télévision malagasy hoanareo any amin'ny faritra raika amby roapolo akoatrana Antananarivo dia afaka manaraka tsy tapaka izany vaovao rehetra izany ny membre gouvernement ao ambadika ao fa dia hitantsika moa rehefa avy eo hoe izy amin'ny tonga izy any tsy tonga ihany koa izy dolo satria any ray lehibe eo amin'izany tantarany sport zany dia tokony tsy isina zavatra ataontsika hoe any ambady maika fa dia fa sport aloha dia sport fa dia hitantsika moa zany aloha ny tsenana azy teo moa zava-be ny filohan'ny filan-kevitra ambony tetezamita général de l'Inde ny PDS manapaka rivan ny filohan'ny tetezamita asa azitsika ny sonoro dia alefantsika mivantana izany fanapahana kilalao rugby malagasy hitokana ny telo zany tsika isorana amin'Andriamanitra satria vita zany zavatra zany androany.
bousculation dia nanaovanay vaovao tamin'ny ray olona teo izy tao nanaovantsika vaovao a dia tena raika izay Mavaka tena mifatika tsara nareo amin'ny filalaovana amin'izao. Tsika vao tena mipetraka. Dia zavatra ohatran'izao. Mbola misy cadeau tsara be ho anareo rehefa zao. Namanireo tena namana solondrala tsy manananana